faly miarahaba sika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny watao tagasy ny tenako araky ny mahazatra hatrany moa dia ny famitenam-baovao no nataontsika hatramin'izay fa androany isika de ndondray ara mba somary hiala kely an'izay resaka famitenam-baovao zay amin'ny savorivorin'ny raha politika fa iresadresaka indray isika androany ny hoe inona ny tena antony ilana ny fahaizana ny tantaran'ny firenena anankiray fa miroan'izay dia azo adiny manao commentaire ambany ty vidéo antsika ity mba ahafahana mandravina ny hevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo azo adiny toraka zany ihany koa ny milaiky ny vidéo antsika azo adiny hatrany miabony am'sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy Madagascar toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avitrany tonga de vavany ndao ary Madagascar malagasy ary ny tantarany ilainy malagasy tokoa ve ny mahafantatra ny tena tantaran'ny Madagascar iarahantsika mamaly io fantanena io anatin'ny commentaire n'ity vidéo ity fa etsy andanin'izay dia holazaiko amintsika inona ny tena ilana ny fahaizana ny tantaran'ny firenena iray ny analiziko sy ny fomba fijeriko no resahako aminareo amin'ny antony izay tena ilana ny fahaizana ny tantaran'ny firenena anankiray izay mialohany hamakafakako an'izay ny antony ilana ny fahaizana tantara izay dia horesahako amintsika aloha ireto point vitsivitsy ireto tsy azo dina tsy hita ireto zavatra ireto ary izay zavatra isany eritreretintsika fa tsy misy dikany nefa dia tena misy dikany tokoa isika malagasy mo lazaina fa tena kristianina ka noho izany dia efa vitsy amintsika malagasy ny mandala ny fomban-drazana malagasy amin'ny tena maha malagasy azy izay ary tsy vitsy amintsika ihany koa nefa tsy mahay an'izany fomban-drazana izany mihitsiny amin'izao fotoana izao fa amin'ny maha kristianina itsika zay dia fantantsika antsaka sy andavany ny zavatra rehetra zay voalaza amin'ny antoko sy andininy ary fantatratsika hatramin'ny fanalana devoly sy ny source-ny devoly rehetra fantarintsika ireo tanàna rehetra izay malaza voalaza ao anatin'ny baiboly ary fantatsika daholo ny anaran'ireo apôstôly rehetra zay voalaza ao anatin'ny baiboly fa tsy fantatsika nefa ny tena tantaran'ny Madagasikara sy ny malagasy ary ireo razambentsika izay tsy voarakitra mazava ao anatin'ny tantarantsika mandraky tiny androany ary raha mamakafaka lalina isika amin'ny tantaran'ny Madagasikara izay ianarana ny antsekoly dia tantaran'ny merina ihany no tena voarakitra ao anatin'ny tantaran'ny Madagasikara izany hoe tetimerina rery ihany no nisy an'izany hoe mpanjaka sy ny tantaran'ny mpanjaka izany fa ny tany amin'ny faritra dia tsy voarakitra ao anatin'izany tantaran'ny Madagasikara sy ny malagasy izany nefa araky ny heno sy ny lovantsofina mba samby nisy ny mpanjakany ihany ny faritra tsirairay na ny faritra sakalava izany na ny faritra tany atsimo na ny faritra tany avaratra sy ny tany andrefana dia samby nanana ny mpanjakany ka nahoana ary ireny rehetra ireny tsy voarakitra mazava ao anatin'ny tantara ny Madagasikara sy ny malagasy ary mbola hita taratra ihany ny afitsoko n'izay rehetra zay taty aorina satria lasa toy ao Antananarivo irery ihany ny tena Madagasikara isaky ny misy fanonganam-panjakana dia ny ao Antananarivo irery ihany no mihetsika amin'izany ary rehefa tsy tiany ireo ao Antananarivo ao izay mpitondra eo dia avy hatrany de miongana fa tsy mba mihaino ny hevitry ny faritra sasany fa rehefa ny faritra Antananarivo tsy manaiky dia avy hatrany dia miongana ilay mpitondra ka izany hoe mbola manjaka hatrany ny atao hoe zarazarao anjakana izay napetraky ny Galienia tamin'izany andro zany nataony moa izany zarazarao anjakana izany mba ahafahana mifehany Madagasikara sy ny malagasy rehetra inona moa zany tena ao ambadika ilay zarazarao anjakao ny zarazarao anjakao dia izao araky ny reny hitantsika matetika ireny matetika mampifandramatra antsika samy malagasy ny hoe côté sy merina nefa izay tokony esorintsika ao anatin'ny toetsaintsika raha toa ka te handroso ny malagasy sy ny Madagasikara satria raha mbola izay toetsaina izay ny mipetraka ao an-tsainy tsirairay ny hoe côté merina dia mbola mipetraka hatrany ny hoe zarazarao hanjakao ary tsy ho isy zavatra hilamina mihitsiny ary tsy ho isy fikondoha mba hampandroso ny firenena fa izay tonga eo dia samy miezaka manatsara ny anazy raha malala ihany koa fa ianarana any an-dakilasy ny tantaran'ireo firenena rehetra any ivelany izay matanjaka ary ianarana ihany koa ny geografian'izy ireo sy ny ekonomian'izy ireo fa tsy mba ianarana kosa ny ekonomian'ny Madagasikara sy ny momban'ny Madagasikara ary ny tena zavatra tokony ilaina amin'izay Madagasikara izay mba hafahana mampandroso an'izay Madagasikara malala izay ary ny zava-misy izay tsy miala ao an-tsaintsika sy tsy miala ao anatin'ny toetsaintsika hatramin'izay ny zavatra rehefa vita gasy dia avy hatrany ratsy ny ao an-tsaintsika ary ny olona anankiray rehefa manaja ny fomba gasy sy ny mandala fomban-drazana malagasy dia avy hatrany ratsy ny fandraisantsika azy satria lazaina fa aody gasy fampisaviana izany nefany ny fomban-drazana malagasy sy ny fanajana an'izay maha malagasy izay sy ny fanaovana an'izay fanafody izay dia tsy voatery ho amin'ny lafy ratsy foana ny ilana ny fanafody gasy fa misy ireny fanafody gasy ireny mba mahavita manasitana ihany mba mahavita ny zavatra tsara vitany ihany fa tsy voatery ho raisina amin'ny lafiny ratsy avokoa ireny fanafody ireny ohatra ny fanafody vazaha ihany io misy ny fanafody amin'ireny fanafody vazaha ireny dia mba isany mahafaty ihany fa tsy voatery mahasitana foana ny fanafody fa misy amin'izy ireny ny hoe ohatra hoe poison reny dia reny zao tafiditra ao anatin'ny fanafody mahafaty de ohatra n'izany koa ny fanafody gasy ka ny tiako atongavana dia ny hoe tsy ratsy ny vita gasy rehefa haintsika ny manome lanja an'izay vita malagasy
gasy zay rehefa tsy manao valalanamboa isika dia tsy ratsy mihitsy ny vita gasy fa matetika isika tompony ihany no manambany ny zavatra vitantsika isan'andro sika miantsoantso mila fandrosone nefa tsy ny mpitondra irery ihany no iandrasantsika hampandroso atsika fa isika mihitsy no mila miova toetsaina ary mila manana finiavana amin'izay fampandrosona sy ny fandrosona izay fa raha tsy izany dia tsy vitan'olona irery ny fampandrosona sy ny hampandroso an'ity Madagasikara ity fa mila isika rehetra miara-mientana misalahy mifanometanana amin'izay azo atao hita fa mety hovaholana amin'ny fampandrosona ny Madagasikara izay ka ny amaranako azy dia tena zava-dehibe ny fahafantarana ny tantara ny firenena anankiray raha tena te hampandroso an'iny firenena iny ny vahoaka ao aminy izay raha tomboko lasy tomboko vavy amaranako ity videontsika ity ka manasitsika rehetra anao commentaire amban'ity videontsika ity mba afahana mandravina ndre hevitra rehetra reny anaovantsika video manaraka eo manasitsika ihany koa ilekeny videontsika ary manasitsika tanandroatrany hiabone amin'ny sainantsika mba afahanareo manaraka tsy tapaky ny video zay lefa misy tonga tagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa Misy tantaranazy ny raha tsy ataonao niany io magnaraka fara fô amareno mety voasazy mianinao amaregny mety ninahy tratranao nagnano adalagna zao ke aza mamaly ny ratsy zagnahary poussé salegy kazavaliagnantose azafady ravady magnano valindratsy ade tsetatseka vita fonina roe fanao micommande tsy amerigny tsonza popose raha raiky fongaviako anao azampody aminahy adalagna vitako regny zafaniova talofa tsy ava izy zamalilo tsy agnampodeke azampody aminahy adalagna vitako regny zafaniova talofa tsy ava izy zamalilo tsy agnampodeke tany tsy maintsy lavo tsisy olo parfait aneny zazariagna mimiadalato olo ko mifankatia tian'olo robatigny yake hanao aza magnahy igny fa tsy podeke poussé salegy kazavaliagnantose azafady ravady magnano valindratsy ade tsetatseka vita fonina roe fanao micommande tsy amerigny tsonza popose raha raiky fongaviako anao azampody aminahy adalagna vitako regny zafaniova talofa tsy ava izy zamalilo tsy agnampodeke azampody aminahy adalagna vitako regny zafaniova talofa tsy ava izy zamalilo tsy agnampodeke tsisy atakafanao hamamiko aza mela raiky faza tsy tama tsetatseka vita fonina roe fanao micommande tsy amerigny tsonza popose raiky fonga taiko aminao azapody aminahy adalagna vitako regny zafaniova talofa tsy ava izy zamalilo tsy agnampodeke azapody aminahy adalagna vitako regny zafaniova talofa tsy ava izy zamalilo
Daily Sound Proda.